Ry havana, ho ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ndeha hiaraka hivavaka isika. Amin'izao fiandohan'ny herinandro izao dia faly izay satria afaka nankalaza nanome voninahitra anao niara-ny angona omaly, ary mbola safinonoka koa satria velarinao eto anatrehana indray ity herinandro vaovao ity. Misaotra indrindra Tompo, misy mahatoky ny fitantananao izahay, ka dia avozinay ny fanolorana ny fiainay mba hanjakanao. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Mbola ao anatin'ny fandinihana ny hoe velon'ny finoana mpino isika ry havana amin'izao fotoana izao. Koa anio ary dia andeha hilaza tantara nisy tany Madagasikara aho, taona maromaro lasa izay. Isaky ny fidiran'ny mpianatra toy izao dia tsaroako izy ity. Tany ambanivohitra tany no niseho ny tantara. Niaraka afaka 6e ireto mpianatra iray tapo zany izy. Tsy tadidiko na miena dahy izay na mirahalahy na mirahavavy, fa izy roa zanaky ny ray aman-dreny anankiray no afaka 6e. Dia misy ny vola aloha isan-taona isaky ny ray aman-dreny, ary misy koa vola fandraisana anjara aloha isaky ny mpianatra ihany koa indray mandeha isan-taona. Dia ankoatran'izay, tao amin'ity sekoly ity zany CEG dia satria simba daholo koa na tsy ampy ny dabilio, dia ray aman-dreny anankiroa mitondra dabilio anankiray, miantoka dabilio anankiray zany. Fa ankoatran'izay dia tsy nampoizin'ireto ray aman-dreny ny fomba fampianarana ny zanaka any amin'ny CEG. Zatra ny any amin'ny EPP izy inona izany amin'ny resaka fitaovam-pianarana. Tany dia kahie 2, 3 sy 4 izany no nampiasaina. Fa rehefa miditra any amin'ny CEG indray kosa dia efa lasa kahie anankiray isaky ny matiera anankiray. Tsy araka ity ray aman-dreny ity intsony ary ny nanohana an'ireto zanany ireto, ka dia tsy maintsy nisafidy izy. Ilay zokony dia najanony nianatra. Izay vao azo eritreretina hoe 12 na 13 taona eo, fa ilay zandriny izay no nalefa nianatra. Azo lazaina hoe nampalahelo, nahontsa ny nandinika an'izany tantara izany ry havana. Ary mampieritreritra satria zaza mbola tokony hianatra kanefa dia lasa nanampy ny ray aman-dreny amin'ny fambolena sy ny fiompiana sahady. Ry havana, amin'izao fotoana izao, rehefa mandre ny tantara andro havantsika ansika ny fiainana isan'andro, dia efa tena amin'ny ankapobeny mihitsy ny ankapobeny mihitsy amin'ny eny amin'ny tontolo na andrenivohitra na ambanivohitra ny tratran'ny fahantrana. Iny hitantsika fa misy tena mitafy tsara kanefa dia bokan'ny trosa. Misy ny zara raha mihinana indray mandeha isan'andro, misy dia voaroaka ao amin'ny trano satria tsy nahaloa efa trano. Izany rehetrarehetra izany zavatra iainan'ny Malagasy amin'izao fotoana izao. Dia hoy ny eritreritro amin'ity hoe velon'ny finoana ny mpino ity hoe ahoana ary ny ataontsika manoloana an'izany? Vitan'ny ndao ifampitondra amam-bavaka ve sa ahoana? Dia ity misy andinin-tsoratra masina ry havako tonga ato an-tsaiko dia mba zaraiko aminareo ary. Izany dia voarakitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4, andininy 7:30 ka hatramin'ny 5:30. Andeha vakiako araka ny dimy manadika teny ombonana ekumenika eto Madagasikara ilay izy. Andeha vakiako amin'ny anaran'i Jesoa. Tsy nisy horon-javatra teo aminy, fa ireo nanana tany na trano dia nivarotra izany, ary nitondra ny vola vidin'ny zavatra lafo ka nanolotra an'izany teo anatrehan'ny apôstôly dia nozaraina arak'izay nilainy tsirairay. Amen. Ry havako, raha apetrako izao ny fanontaniana hoe mbola azo tanterahana amin'izao androntsika izao ve izany manoloana ireto toe-javatra dia sady tonga dia mino fa hoe tonga dia hamaly ny rehetra hoe tsy azo tanterahana intsony izany miray trano izany, miray toerana dia fampizarana ny fananana. Fa ilay tiako zaraina fotsiny dia hoe nisy ny mpino izany izay azo ambara hoe nitovy daholo, tsy nisy mahantra, samy nahazo an'izay nilainy izany. Ka izay ilay toe-tsaina eto izay hoe
hoe fampizara izay ananana, zany ve de tsy azo tanterahana? Amin'ny ankehitriny izao tsy fantatro ry havana, fa tena manahirana, mieritreritra handoavantsika any an-tanindrazana amin'izao fotoana izao koa velon'ny finoana ny mpino ry havana. Ahoana ary ny atao manoloana ny toe-javatra tahak'izany? Amen. Mivavaka ary isika. De mivavaka izay Tompo Andriamanitra sahirana rehetra, aoka mba ho ampianao izy ireny mba tsy hivary lavo fa dia hiotra amin'izao fiainana izao. Ary zay manana omena kosa de mba hanolotra, mba hahazahoana izy ireo mahazo izay mba anjara tandrify azy. De apetraka manontolo eo am-pelantanao Tompo, ny hamonjenao an'ireo mpiray tanindrazana aminay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa ry havako, amen.